Amp'izay mikasika an'ireny vaovao ho an'ny olona ngeza reny sy be palitao ohatranay itony fa aloha indray mba hiresaka an'ireo vahoaka madinika izay heverina fa manana izay manahirana azy satria dia nahazo rano fisotro madio ireo fokontany 5 ao anatin'ny commune Sabotsinamena Marihana moa fa rehefa misy ny rano madio sady rano madio sotroina izany mba rano madio isasana ihany koa. Jemima Daniel sy Mamina Sonaifo. Mbola olana goavana sedran'ny malagasy hatramin'izao ny tsy fahazona misitraka ny rano fisotro madio. Hatreto mbola ny 700 ny malagasy no afaka misitraka izany. Ho fanohizana ny tetikasan'ny filoham-pirenena amin'ny fampitombony ny fanamaivana ny fahazona ny rano fisotro madio amin'ireo toerana lavitra indrina sy ho fanohizana ny projet REN 3 iarahana amin'ny firenena Britanika dia ny WASO dia isan'ny fanitarana ny asa any amin'ireo fokontany 5 misy ao amin'ny commune ambanivohitra Sabotsinamena ka haritra 3 volana ny asa. Nahatratra 420 tapitrisa ariary ny vola nentin'ny commune Sabotsinamena amin'ity tetikasa ity ankoatra ny an'ny mpamatsy vola. 40 tapitrisa ariary ny vola rotsaka amin'ity fahazoana ity. Ny olona eto ny voafokotany nadidina dia efa manaiky ny vidiny ariary ny litatra ary manaiky ihany koa ny tantana ny foto-drafitrasa ary indrindra ny foto-drafitrasa ny foto-drafitrasa. Ny faharetan'ny asa dia 3 volana ka ao aorianan'ny fahavitan'ny asa dia tsy maintsy hojerena manokana izay fomba fiasa izay mba hampaharitra ny foto-drafitrasa embonana. Nankasitraka izao tetikasa fahazona rano fisotro madio izao ireo mponina satria hatramin'izay dia mandeha kilometatra maro izy ireo vao mahazo izany. Ny ankamaroan'ny olona ihany koa dia mampiasa ny ranon'ny vovo noho izay fahalavirana izay. Azo antoka ireo mponina fa rehefa vita ny foto-drafitrasa dia ho lavitry ny aretina ny fivalanana izay. Voalohany indrindra aloha izany fisaorana lehibe eo amin'ny commune sy mpamatsy volan'ny atao hoe fokotany manodidina izany vao afaka kely mihitsy izany amin'ilay fahazahoanan'ilay rano madio dia hisaorana lehibe izany izy rehetra ireo amin'ny hisotro rano madio izany zao zay dia faly satria taloha izay tena fijaliana be fa saorana be era-tsaina izany nataonry zareo anay fa dia tena nijery izy efa elany andrasa zaika nefa tonga izy io izany. Androany no nananganana ny fototra teny amin'ny fokontany Andidina izay toerana ambanivohitra voadidina tanimbary. Natrehany talen'ny fandaharana ao amin'ny WASO sy ny ben'ny tanàna ny commune Sabinama izany. Ny fahombiazan'ny fitantanana sy ny fikojakojana hampaharitra ny foto-drafitrasa no tanjon'ny mpamatsy vola sy takiny amin'ireo mpampiasa azy. Marina fa hosandaina ariary ny litatry ny rano.